Seigneur, nous sommes heureux
Et nos cœurs se réjouissent avec le monde entier en ce jour d'allégresse. Nous sommes avantageux, car tu es venu en chair parmi nous. Accepte nos louanges et nos adorations, Seigneur, nous, les enfants, les jeunes et les adultes qui viennent de loin de près, membres de tous les entités de l'Église. Nous sommes là pour te célébrer, pour te louer. Nous te prions au nom de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Toujours amenez-vous falfasi rav-rav, nous dirons à Yahweh Kampuntan, manière de se ça, nous avons les anges naleke no Andriamanitra tonga olombelona ka nahatongava ilay kely tonga nofo aty anatinay. Ndreto izahay ny fiangonana manontolo eto amin'ny efitsika mahafinaritra kristianitera miaraka amin'ireo vahiny rehetra izay tonga eto, ny zaza madinika sy ny nonono, ny ankizy sy ny tanora, ny zatovo sy ny lehibe, miondrika eva mankalaza ny Tompo ho fifaliana ao anay, ary fifaliana ao amin'ny tany rehetra araka ny teny fampanantenanao no izao fotoana taona eto izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Afaka mipetraka ihany. Pasrapsika riavana ny amin'ny fotoana iomenantsika hihera mankalaza hamevinandro raha mankalaza krismasy izao tontolo izao dia ho asoantsika eto fa hafa ny fomba fankalazana fiangonana ny krismasy. Hafa ihany rehefa ny zanak'Andriamanitra no mankalaza izany. Ahita fifaliana manokana ianao ry avana dia hiantoka ny fotoana rehetra. Mampiomana antsika fa toy ny fampifavana rehetra tsy ho fitadiavam-bola fa fampitongan'Andriamanitra dia misy mirakitra izay atositsika ao an'Andriamanitra any atenatena ny fotoana any ka dia miomana ho amin'izany isika. Dao ary avako tsy andrera fa etoso ny sapana tanora kristiana ny alalan'ny fitihira ao aminy no hisatatra ny fotoana dia ho avy eo dia manjara amin'ny fanitana sy fanomborana samihafa mandroso. Miombo na ny fankalazana ny natongavan'ny Mesia
s'il n'était pas venu, s'il n'était pas venu, que ferait-on de part et d'autre, parce que Charles non plus, en Véronique de Bingo, s'il n'était pas venu, qui alors pour défendre l'ennemi nous aurait vaincu? Mais il est bienvenu, gloire à Dieu, la bonne nouvelle, nous apportons son grand salut, c'est le message de Dieu. Mais il est venu, depuis les temps anciens, les écrits l'annonçaient, demeurer chez les siens, vers ceux qui l'attendent. Elle brille comme autrefois de mille étincelles, sa Noël est pour toi, c'est la bonne nouvelle. Thank
Amina, mi
Tena marina tsara rehefa efa fiainan'efa nahazato nefa nenitao anazy hoe misy vaovao mafano ihany tsara lavitra zany tsy andaniana vola zany tsy manefy taona lavitra zany tena hoe homenaeranao eo izy raha ndreto izahay vono satria ery anatanteraka zany fizakana aminao zany tena sotarofa saizio androany aloha tsy mbola manana fotoana resatserinanareo fa tsaratsara nareo rapisy naoezany fa mbola ilava zany zay tsara manampiana ka dia hoanareo fetany tofaborina hoe fotoana misy anao aleo anafa napesina ndraiky zay velona fa fisoakanao anareo zany zao tsara nyvatanytsara hoe eny ampifafialana tombo amin'ireo mandrakeo
Spirit.
lay mpamonjy, mpanafika amin'izao, ngeza malazo antsika rehetra izao ka raha misy olona izy Jesu Kristo lay ankalazantsika ny fampiarahana amin'ny 25 Desambra dia izy no entinay ho anareo hitondra ny vahoaka misy fiadanana atao tokatrano. Hitako fa tsy mamonjy any tsy masina tsotsoka satria tsisy zavatra azo fandraisana fa dia maka fetsifetsena no iaina ohatran'izay dia atao koa iza moa zany azontsika alaina reo domantsika reo fa tsy manapahefana amenarany Jesosy Kristy Tompo
misy hira maromaro no ataony programa. Angatahana hianatra ny telefôny.
Haleluya, tonga ny Mesia. Hira faharoa, ilay hira mahafinaritra.
tokoa sikariavaka misaotra nympandahynjara rehetra misaotra ny fikarakara sy ny mpamonana rehetra mafy teknika mafy fanampisateo fitendrena fakana sara misaotra nympandahynjara misaotra nakanamitra mandeha itsangana manana fotoana isika zay rehetra vita fanatra ny mpandeha iraitsika ny hira firana fanamby fahenana telo vahoaka sesehena no miara-paty zao miventy ny antena dia hira voavoany dia mivoalohana ny iraitsika dia mivavaka ao sy mitsodrano ny izay vavaka isika isaoranay ny anaranao Andriamanitra eny isaoranay fahasoavana lehibe loatra ho anay ny landray ny fitahinao teto ty fiangonana ty androany afaka nankalaza afaka nidery afaka nifany sy miravoravo na nymevoninahitra eo ambonanay tompo ny fifaliana rehetra izay azo teto hidiranao Andriamanitra ka ny fonay rehetra ny sainay rehetra ankalazana isaoranay anao ny fiara-miasa rehetra anatin'osy ary isaoranay anao ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana ary izay angatanay anao dia ny iantefany ny teny sy ny fiderana rehetra ihany anton'izay nandry izay miaina ka ho tonga filazana tsara velona mipaka any ambony ny tsiraray avy mba tsy hono hoe tony nahazatra hono hoe miafa kely hono hoe miavaka ity ray maka ity satria mahatsiaro fa nandray ny famonjena dia rizo anatinay tokoa ny fifaliana no zarainao tamina ity ary ray tsara keto rehefa mitonao dia ombao amin'ny fahasoavanao tantaninao izay lavitra izay akaiky ianao no mampahery azy ireo hiatrika ny fiainana andavanandro dia io ny famponay sy mbola miandrinay rehetra da io ny fankalazana ny krismasy izay mbola ataonay amin'ity herinandro ity apetrakay izay ataonay ny anaran'i Jesosy zany ary raha sika koa
misy manao hiaraka ny fiangonan'izao. Koa Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, hitanareo ny fitahipana rehetra izy Andriamanitra ny omba anareo manakariva na miditra na mivoaka na mandry na mifo na mitoetra na mandeha tsy andao anao na hafoy anao Andriamanitra. Koa ny fiadanan'Andriamanitra anay, ny fitiavan'i Jesosy a Kristy zanaka, ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo anio sy amin'ny fitsoarana manak'izay. Que la grâce de Dieu, l'amour en Jésus-Christ et la communion en Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Raha soa tsika rehetra miaraka samy mitahina Andriamanitra, mirava ny fotoana sika, tsika kosa dia mifametana fampanina ny taovana rehetra. Ny sekoly rehetra mitsango filema Lalat sisa na rin. Isip lalat sisa na rin.